Jehovah, maraina no andrenesanao ny fioko, maraina no ivavahako aminao ka hanandrandra aho. Salamo 5:3. Ny olombelona tsirairay avy dia tokony hanome anitry ny fiainana ary tokony hanome ny tsara indrindra avy aminy ho an'izao tontolo izao sy ho an'ny manodidina azy. Ny vahoaka kristianina, izany hoe ireo mpivavaka mpanara-dian'i Kristy, dia manana tanjona lehibe tahaka ny tanjon'ny apôstôly Paoly dia ny hoe mandroso mandrakariva. N'inona zavatra sarotra izay hatrehina dia mandroso ho amin'ny tsara ary manome ny tsara azo atao. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny mpitoroteny 7:10. Mpitoroteny 7:10. Misy andalan-teny matanjaka be manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ataovy izay rehetra azon'ny tananao atao fa mandalo izao fiainana izao. Ataovy izay rehetra azon'ny tananao atao fa mandalo izao fiainana izao. Izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao fa tsy misy na hevitra na fahalalana na fahendrena avy amin'ny alehanao. Tokony hiezaka hanao ny tsara indrindra ny kristianina ho an'ny tenany, ho an'ny namany, ho an'ny manodidina azy. Ary izany indrindra no vaindohan-draharaha nasan'ireo mpanara-dian'i Kristy rehetra. Isika rehetra dia refesina amin'ny andraikitra izay nomena antsika tsirairay avy. Refesina amin'ny zara asa izay nomena antsika tsirairay avy. Ka ny fahombiazana eo amin'ny asantsika andavanandro, ny fahombiazana eo amin'ny fianarana, ny fahombiazana eo amin'ny fiainana ao an-tokantrano, indrindra ny fahombiazana eo amin'ny asan'Andriamanitra dia tsy vokatry ny kisendrasendra na ny toe-javatra tampoka, fa fahombiazana vokatry ny fiasan'ny fitarian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ny fahombiazana dia valisoan'ny finoana avy amin'ny fahatokinan'Andriamanitra ary ny fahamendrena vokatry ny asa natao tamin'ny alalan'ny faharetana. Ny fampiarana ny fahamarinana eo amin'ny fiainana no mitondra ny fahombiazana amin'ny lafiny ara-nofo, indrindra amin'ny lafiny ara-panahy. Ny fampiarana ny fahamarinana no mitondra fahombiazana eo amin'ny fiainana ary izany no famotinana, izany no fomba fisehon'ny asan'i Jesosy Kristy raha ny marimarina koa. Maneho ny tsara indrindra, maneho ny fahamarinana, maneho ny fitiavana. Haintsika rehetra tsy enjery ny andalan-teny voasoratra ao amin'ny Jaona 2:9-10 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanany lay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Fehin'ny fahatsarana rehetra dia ny fitiavana, ary ny fitiavana marina dia tsotra manondratra. Ny fitiavana marina dia fitiavana mamonjy, ary izany hanitry ny famonjem-panahy, hanitry ny fahamarinana, hanitry ny fitiavana no tokony hiparitaka manerana an'izao tontolo izao. Mampely fitiavana no asantsika, mampely ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavana tsara indrindra, ary io fitiavana io no tokony atidohan'ny fo sy ny fanahy ary ny maha olona iray manontolo. Io fitiavana io no tokony ho tanana manampy ny hafa. Io fitiavana io no tokony tongotra mandeha hitety an'izao tontolo izao mba haneho ny fahatsarana eo amin'ny fiainana. Azontsika atao ny ho tonga mpaneho ny endrik'Andriamanitra amin'ny manodidina antsika. Azontsika ny atao no mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenantsika manokana sy ny fanahintsika rehetra. Ary naseho an'i Kristy antsika ny ohatra lehibe mahakasika ny fitiavana sy ny hatsaram-panahy. Andriamanitra hitantsika ka ho raisintsika ho zava-dehibe izany lesona izany. Ka izao ny fiainantsika, ny androntsika, ny mombantsika dia asehoy fa hitondra hanitry ny fiainana ho an'ny hafa. Ataovy tsapan'ny olona fa zavatra tsara ny fisiana ho eto ambonin'ny tany, zavatra tsara ny fandalovana ho eto. Ary isaky ny mahita anao ny olona, isaky ny mahita ny olona dia ahatsiaro fofomanitry ny fiainana, ahatsiaro famelombelomana, ahatsiaro ho tiana, ahatsiaro ho heverina, ary ahatsiaro ho manana tombam-bidy ambony. Satria ny kristianina, lehilahy sy vehivavy mpanara-dian'i Kristy dia maneho ny hatsaran'Andriamanitra. Ho tanteraka aminao izany, ary mba ho raisitsika ho fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainantsika mihitsy hoe izao dia hanao ny tsara indrindra ho an'ny hafa,
izaho dia ho tsara indrindra ho an'ny ato tokantrano, izaho tsara indrindra ho an'ny mpiara-mianatra, ho an'ny mpiara-miasa, haneho ny tsara indrindra, fa tsy sanatria mifanohitra amin'izany. Ka hoe isaky ny mahita antsika ny olona dia ahatsiaro tena ho maty antoka, ahatsiaro tena ho misy fahavoazana. Tsy izany anie, fa mba hahazo tombony ny olona rehetra rehefa mahita sy mifanerasera amintsika. Hivavaka isika. Tombo tsara indrindra ao misaotra anao no ny lesona sarobidy omenao anay. Ampio zahay mba olona tsara amin'ny tenanay, olona tsara amin'ny hafa, amin'ny manodidina anay, ka hitondra fitahiana, hitondra fifaliana, fandresena, ary indrindraindrindra ho famonjena ho an'ny hafa ny antom-pisianay. Ataovy tanteraka eo amin'ny fiainanay tsiraray avy zany. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay. Amen.